Mikatona ny taom-pianarana 420 ho an'ny kaompanie Dih'Art. Nentina nanamarihana izany indrindra ary dia lanonana lehibe no nantsoina hoe spectacle de fin d'année scolaire no notontosaina tetsy amin'ny espace Lambert Ilafy. Nahafahan'ireo ankizy nampiseho ny talenta noratoana nandritra ny taom-pianarana moa ity lanonana ity. Tao anaty lanonana no nentin'ny kaompanie Dih'Art nanakatona ny taom-pampianarana 420. Nisy tokoa ny fiaraha-misakafo narahana fampisehoana dia nampitondrana ny lohahevitra hoe spectacle de fin d'année scolaire. Hetsika isan-taona notontosaina itsy amin'ny espace Lambert tetsy Ilafy omaly izay nahafahan'ireo mpianatra tsy hakanavaka nampisehoan'ny talentany. Toy ny fanaona isan-taona dia manao ny spectacle de fin d'année année scolaire ny danse ato amin'ny club de danse Dih'Art izay. Tamin'ity indray mitoraka ity dia aty amin'ny Lambert fialamboly no nataonay mihetsika dia déjeuner dansant sady spectacle de danse ho an'ny ankizy rehetra mpianatra ato amin'ny Dih'Art manomboka amin'ny ankizy kely 2 taona ka hatramin'ny lehibe indrindra 70 taona. Ny zavatra aseho moa amin'izany dia ny zavatra natao nandritry ny taona, ao ny danse, ao ny chant, misy chorale ihany koa izany atao aminay ary misy théâtre ihany koa izay ataonay dia nasehonay daholo tamin'ity andro an'ity. Ny mpandray anjara dia eo amin'ny 70 eo ny isanay mpandihy ary ao anatin'izany ny ankizy kely sy hatramin'ny olon-dehibe. Somokitry ry ireto ankizy nampisehoan'ny fahaizana noratovina nandritra ny taona 420 iny. Isan'ny taranja dihy nampisehoana nandritra ny fotoana ohatra ny passe au double. Toy ihany koa ny dihy klasika. Toy izao kosa ny vako-drazana. Baba avokoa ny fon'ireo vahinina saina nandritra ity hetsika nentin'ny kaompanie Dih'Art nanakatona ny taom-pianarana 420 ity. Nahita ny fahaizan'ireo ankizy.